Herinandro katroka izao no niatrehana ny fampielezan-kevitra. Tsara fiatomboka izany raha ho an'ny kandida numéro 12 Hery Rajaonarimampianina. Raha tsy hivina dia niatany katsaka ny monsatarana izany ho an'ny teto Antananarivo. Misafidiana manokana ny Atsimondrano izay isan'ny distrika nametrahana fotodrafitrasa betsaka indrindra tato anatin'ny fitaom-pitondran'ny kandida Rajaonarimampianina raha ny teto Andrenivohitra. Vahoaka naliny hatrany no tonga nitsena sy nanotrina ny fampielezan-kevitry ny kandida numéro 12 fa tongavana mavitrika nasesiky ny fitiavana azy ho fankasitrahany ireo paikaty mpampandrosoana efa natomboka tato anatin'ny 5 taona izao. Vahoaka tsy notambazana vola satria nahatsapa tsara ny lanja ny fitiavan-tanindrazana ka vona hiara entana ahatongavana amin'ny fandresen'i Madagasikara. Amba navitra amin'ny firenena indray amin'ilay tafarina be. Mbola anoana hatramin'ny farany amin'ny filoham-pirenena antsika zany hatramin'ny farany. Zany dia ny manoana ny Hery Rajaonarimampianina satria maro ny zavatra vitany teo amin'ny fiainam-bahoaka. Za zany tena makafy be ny Hery Rajaonarimampianina dia izay mahatonga natokety mpakafy zany ao anatin'ny numéro 12 makafy numéro 12 zany dia tsy miala amin'ny numéro 12 fa maka anazy foana hatramin'ny farany manoana anazy hatramin'ny farany. Manoana ny kandida Hery Rajaonarimampianina numéro 12 ihany ny antsika io. Zava-bita zao dia fanokanana ny lalana renef teny Toliary fikitsanana tao Fianaratsoa ho an'ny tanora izay mahafinaritra. Manoana ny président Hery Rajaonarimampianina manampy amin'ny mahantra manampy amin'ny fampianarana izay no antony mandanako aty. Zavatra vitany teo amin'ny faritra misy anay zany dia nahafinaritra anay ny école ny lalana. Za dia anoana numéro 12 hatramin'ny farany fa faritra misy anay zany dia hitanay fa niova hatramin'ny tondrany. Zay zany tsy miala aminazy izy nitoana anay ary izy koa ny tianay dia zay tsy miala aminazy. Zavatra nefa nataony teto zao dia ny canal, ny hôpitaly efa be dia be efa maro tsy voatanisa. Be dia be arak'ireny zavatra enitsika reny fotodrafitrasa maro tsy azo dinantsika tsy azo anam-pianan-tsofina ohatran'nay zao any amin'ny commune Ranokoroma dia arak'izay trano be fanaovana zezika fanajariana ny lemaka PCI 23 dia ao ireo braony commune isaky ny commune 2 eto amin'ny faritra distrika Anaparafaravola. Satria betsaka ny fotodrasa vitany teto amin'ny faritra loatra mangoro. Indrindra fa ny ao amin'ny Ranokoroma dia soritina manokana na vita trano fikambanam-behivavy mifanasoa ny fitondrana. Na vita ny barazy ny PCI 23. Na vita ny commune raha mijeritsika vao tamin'ny latsinay azoma no nitokana ny trano be ny fikambanam-behivavy zany dia mbola hatramin'ny fotodrafitrasa ny Hery Rajaonarimampianina vonona hatramin'ny farany tompony ganoana azy. Dia ny zava-bitany ety aminay zany misy ny zavatra ataony ety aminay mahafapo anay mihitsiny dia mbola vonona zay ny anoana anazy hatramin'ny farany. Fahala satria miatrika ny président Hery Rajaonarimampianina. Ya manona satria izy ihany navita aloha teto hatramin'izao. Za zany dia manentana antsika malagasy rehetra mbola hifidy ny filoha Hery Rajaonarimampianina numéro 12 satria araky ny teny teo tsy aloha ve tomobile efa mandeha toy izay mbola hitadiavana piesy no vidina dia aleo mifidy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina numéro 12. Ilazana antsika na vahoaka anatsianaka rehetra mba hifidy any président fa izy nijery antsika hatramin'izay ka aza manaiky adaladalain'ny olona fa zay navitantsika na ihany jerena
Ento. Amin'izao fividianana manaraka zao dia hifidy anazy. Raha amin'ny zava-bitany aloha dia mbola mieritreritra ny hanoana anazy mato tonga aty. Ny fanentahana ho an'ny rehetra angamba dia hoe mba mijery ny zava-bitany dia hoe manentana ny olona rehetra mba handrotsaka ny vato dozy amin'ny fifidianana amin'ny 7 novambra. Za aloha tena tara mihitsy aloha zao. Inona ny antony izay hoe fahataranao amin'izay? Fa le nataony hatrizay ny jereko. Tsara ka. Tsara aloha ny programme. Fahatrarivo mamy zao ohatra hoe ny fanamboarana ny lalana dia niezaka tamin'ny terrain ohatr'izao ho an'ny tanora. Efa betsaka ny zavatra vitany dia sarasara angamba raha tohizana ilay izy. Tsy raha ohatra hoe tsy fidy anazy zany sika lasa mbola miverina 0 indray mandeha. Efa betsaka ny zava-bitany dia zay mahatonga anahy resy lahatra ny hanohana anazy hatramin'ny farany. Iny mety aloha fandarana asany. Fahitako ny asan'ny Rajaonarimampianina aloha dia mahafinaritra mihitsy. Resy lahatra satria betsaka ny zava-bitany ka aleo zany manuy ny efa vita toy izay tady hafa indray. Mahatonga hoe resy lahatra amin'ny 12 dia izy mahatsinjo ny zavatra atao. Mitsinjo ny ankizy rehetra, ny tanora. Nanomboka hatrany Analavory, Brickaville, Arivony Mamo, Mampikony, Ambatoboeny, Mandoto, Ambalavao, Mahasoabe, Ankazobe, Vatomandry na ihany koa i Moramanga dia efa amin'ny tarafana ny maha-kandida mamim-bahoaka ny Rajaonarimampianina izay numéro 12 ao anatin'ny bileta tokana. Fotoana nahafahany nandray fotony enta-entandreo vahoaka ao anatin'ny fanohisana ny lalana izay mitondra makany amin'ny fisandratana. Fa indrindra nampatsivina ihany koa ireo dingana rehetra efa niarahany tamin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka, ny jerena akaiky ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fiompiana sy ny fambolena, ny angovo, ny toe-karena sy ireo sehatra rehetra, mahakasika ihany koa ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Raha fantatsika fa navitantsika teo amin'ny lasa avy amin'ny alalan'ny asa zay nataontsika dia ho amina hoe mbola mihoatra noho izany no ataontsika aminavy betsaka ny zavatra vitatsika, betsaka ny tena nototototra ny reny, tsy anjarako ny teny amin'ny reny hatramin'izay, tsy anjaratsika fa anjaranareo kosa, anjarany vahoaka any amin'ny faritra, any amin'ny fokotany, any amin'ny commune, any amin'ny distrika no mahita sy mijery sy mahafantatra fa navitatsika teo plasy teo vavy. Ary navitatsika teo amin'ny lasa mbola maika mihoatra noho izany no ataontsika eo amin'ny avy teo plasy teo vavy. Anisan'ny zavatra lehibe anankiray zay ny mason'ny filoham-pirenena teo Pernasa, ny mitodika ny vahoaka maro anisa, nitodika any amin'ny tantsa, nitodika any amin'ny mpamokatra. Ary androany aty milaza aminao fa rehefa jerena ny fitombony vokatra vary dia sahako ny milaza fa ao anatin'ny 5 taona ho avy mba tsy ilazako hoe ao anatin'ny 2 taona dia mitratratsika ny fahavitantena ara-tsakafo teo kilasy teo vady. Hazo avo anefa alandrivotra tsy nilazandreo tsy mahatanty demokrasia sy zatra mandrombaka fahefana tamin'ny alalan'ny fikonokononana fanakorontanana ny fampielezan-kevitry ny kandida numéro 12 Hery Rajaonarimampianina. Toa mampanontany tena hoe maninona no ity kandida ity reriano iodikodonana anaovan'ireo fomba ratsy hatramin'izay sy ampiarana ny toe-tsaina amin'ny rehefarehefa amin'ny tany, rovitina ny petadrindriny, andefasana omby mandritra ny famorim-bahoaka, anakaramaina vondron'olona isiontsioka fotsiny ao anatin'ny fandraisam-pitenenana. Ireo rehetra ireo izay ananana porofo antsary avokoa, ny tsy feno ihany tokoa no mikobana saingy soa ihany fa kandidan'ny Fintin'Ny ny kandida numéro 12. No ivononan'ny foko rehetra eto Madagasikara, taratra ny fihavanana izany, zay tsy matady izany dia tokony hitsoaka amin'ny fampandrosoana izany nampahatra ny firenentsika, izany nampahatra ny firenenao. Mila mifanolontanana ny samy malagasy tsy ao anatin'ny fiantsona, tsy ao anatin'ny fampioromonana.
betsaka ny fampiororona efa niainako efa nataonareo tsy manaraka fa fitiavan-tanorazana no ao anatinao tsy matahotra fampiororona zany no ijorogo mitarika anareo ianareo zay vonika anaraka manina mitaritafika tsy matahotra anareo zay ataotsika diady amin'ny fantrana ary nampahantratsika dia izao ny fahavalitsika tsy mbatany velany tsy vazaha tsy any an-dafy fa ato anatiny mila reseny zany topilasy tanana avy aminao aho ho anao zay mbola misalasala ho anao zay mbola misalasala tsy tantarany zavatra vitako aho fa ireny tsy nahavita ireny indrindra no iresantsika amin'ity androany ity fa ilainy izy ireny hitodika amin'ny fireneny ilaina le siotsikanao io maretinao ampanisana atoky aho fa manana anao tanora manana reo vehivavy manana ra lela zay vonina iaraka mpanoso vonina ifanometanana ka rehefa tonga ny fafito ny volana novambra dia tsarovy le numéro firy kandida ny fanetretena ary indrindra kandida ny filaminana na inandanjalanja ny fanapaha-kevitra ndraisy manoloan'ireo fiantsina nanomboka tamin'ny fotoana nandraisan'ny fahefan'izany ny tamin'ny 1 avrily hatrany amin'ny tany Tsororomandidy izay farany teo ihany koa kandida mahay mitaratra ny fomba hiatrehany 5 taona manaraka tsy toy ny toetra n'ireo kandida sasany izay tsy azo afena fa atsingevan'ny andro eny ihany ny ao anaty lohany ireo no hitsaran'ny malagasy ny olona tia ny atrika ny hoaviny sy ny taranany toetra sy asa ireo no hitsaran'ny malagasy ny olona tia ny hitarika ny hoaviny sy ny taranany vonina ifandrefy amin'izany ny kandida Rajaonarimampianina ny vahoaka rahateo efa nanome toko fa ao aoriny ary mangetahita fatratra ny toizan'ny asa izay efa natombony efa mandaa vita an'izay dia hita fa tena mahavita tetikasa maro izy ary tena hita fa olon'ny firenena tokoa vonina mpandroso ka raha ny tena marina tokony mbola hitondra izy satria mbola tokony hitoytoy miezaka dia mahafinaritra zany raha ohatra hoe mba izy mba lany filoham-pirenena indray mandeha amin'ny deuxième mandat zay zany ny anina tonga avako eto manoana azy eka any mbola miandry ny fanatsarana zava-bitany betsaka ihany aloha ny programmany zay zao mbola manatena hoe asina université eto amboarina ny kianja filalovana ny sosialy ho an'ny tanora sy ny mpianatra Hery Rajaonarimampianina tronazy eto ika ie zany manohana anazy amin'ity fividianany ity ndanany Rajaonarimampianina avatenena anohana azy zay satria hitany hoe fampandrosoana efa nataony tapa-kevitra efa anohana azy zavatra vitany Rajaonarimampianina tatya dia EPP tobona miaramila eo an-dramo madio mbola manohana azy mba isiny ny fanaovana ny foto-drafitrasa an-dramo madio mba isiny fandripahalemana ty amin'ny faritra Bongolava mirarsoany Hery Rajaonarimampianina olany amin'ny premier tour amin'ny 7 novembre dia numéro12 ihany isika matoa zay zao dia efa vonina ifidy misena anazy tonga io dia manentana ny namana zay mba ifidy anazy Hery Rajaonarimampianina tamin'ny farany zao izy nanatsara an'ity hôpitalinay ty ato sotra betsaka ananjy tamin'ny fanatsarana engany dia mivavaka ho anazy mba ho lany ray mandeha koa izy ka faly be zay aty Vatomandry zao amin'ny fahatongavan'ny président Hery Rajaonarimampianina io satria be da be ny foto-drafitrasa vitany ety amin'ny faritra misy anay ety Vatomandry ny hôpital zao misy na ery amin'ny CSD na ery amin'ny SSD dia ny hôpital misy an'ny commune SB2 vitany koa dia ny Cisco
Zay zany manentana ny vahoaka ny Vatomandry tsy ala fa hifidy any Hery Rajaonarimampianina laharana 12. Nisongadina misy na ny resaka asa fampandrosoana amin'ny commune urbaine ny Manoro indrindra fa amin'ny district ny Manoro satria mipaka amin'ny ankonany tsirairay amin'ny resaka vasina ankonana zany ary olona akany dia mbola manantena andreseny amin'izao fifidianana ho aby zao. Be dia be ny zavatra vitany nanao lalana aty aminay ambanivohitra. Raha vita zany ny lalana dia mamoaka vokatra be dia be le tantsaha miakatra aty. Tianay satria navita zavatra maro be taminay taty toy ny école, hôpitaly, tranon'ny pôlisy, goudron, mandeha mody vonta kely. Itiavako ny Hery Rajaonarimampianina. Voasisy daholo zany sahirana mitovy tantana zany. Na ny Hery Rajaonarimampianina natao avako. Tsy niterena, sitrapoko no naketo koa. Za tsy niterena fa tonga dia fidy ny Rajaonarimampianina. Tsy nikaramaina vo na ariary. Sa tsy nikaramaina zany tsy naninona fa Hery Rajaonarimampianina vidiko ny ana. Ay fidy ny Hery Rajaonarimampianina. Sa dia manantena zavatra amin'ity kandida ty matoa fidy azy. Sady tsy miala aminazy hatramin'ny farany. Finaritra be zany ny programan'ny présidentsika. Fa zay zany ohatrana manokana za dia maniry mbola hitondrany amin'ny firenena fa izay reto dia anisanazy valosoa tamin'ny lehibe indrindra satria izay reto le olona napetraka tao an-drano feno dia ohatrana finaritra anazy zany le zavatra misy raha mbola no an'izay dia tena faly be zany. Maro zany raha ohatra ho any an-drano feno tsita aloha zany dia maro ny zavatra mpavitany ihany ny sekoly, ny tranom-ponenana, ny mpambolena, ny fompiana nomenenay daholo zany. Tena mbola manohana azy hatramin'ny farany. Ery vaovao indray no hiatrehan'ny kandida numéro 12 Hery Rajaonarimampianina ny Herinandro faharoa ny fampielezan-kevitra izay nomboka rahampitso. Ery izay avy amin'ireo vahoaka Pombazy sy mankasitraka azy. Vahoaka resy lahatra ametraka ny fahatokisany amin'ny tsy maintsy anatrarana hatrany ny tarigetra ny kandida Rajaonarimampianina dia ny hoe ny androany sahanina ny ampitso omanina.